Falmerabantsika rehetra tonga soa eto amin'ny fandarana Minotimo. Fandarana iray natao hifanampiana amin'ny sehatra ny fananantany. Tok Raphaël, ingénieur géomètre topographe ary fondateur Master Immobilier Service. Lohahevitra ho resahantsika androany dia ireo rafim-pitondrana mahefo amin'ny famondranan'ny tany titre borné tamin'ny alalan'ny acte de vente. Fampatsihivana kely fohifohy ireo dossier ilaina amin'ny famondranan'ny tany amin'ny anaranao. Anisan'izany ohatra ny duplicata ny titre foncier, ny manarak'izay ny certificat de situation juridique, ny manarak'izay ny plan izay efa nahazoana transaction ary ny acte de vente izay tokony légalisena authentifier arak'izay tianao. Ho resahantsika amin'izay ary ny voalohany tokony ho antonina dia ny centre fiscal. Ao amin'ny centre fiscal manaovantsika ny enregistrement ny dossier atsika. Misy karazany roa ary ny hetra tokony aloha ao amin'izany. Misy ny IPVI na hoe impôt sur le plus-value immobilier, misy kosa ny droit d'enregistrement. Tsara marihana hoe ny IPVI dia tokony mpivarotra tany no mandoa an'izany ary ny droit d'enregistrement dia tokony ny mpividy tany no mandoa an'izany, fa izy io moa raha ny eto amintsika manokana dia ny mpividy tany daholo no mandoa anazy arakarak'izay fanarahan'ny mpivarotra sy mividy. Rehefa vita ary ny any amin'ny centre fiscal dia hoentinao amin'ny domaine indray ny dossier-nao. Raha ohatra izy ka hoe vente en totalité dia imbokina titre ny ligne any tonga dia asiana ny anaranao ary vita ao amin'ny domaine-nao ihany ny bokina titre-nao dia afaka alainao zany. Raha ohatra kosa izy ka morcellement dia tsy maintsy créer domaine indray bokina titre ary numéro ana titre vaovao ka mipasy any amin'ny topo indray ny dossier-nao. Rehefa tonga ao amin'ny topo ary ny dossier de morcellement anao dia ny ao amin'ny topo amin'izay no manao ny bornage ary manao ny plan individuel amin'ny alalan'ny fiara-miasa amin'ny géomètre expert. Ny géomètre expert noho izany no mamantatra ny superficie exacte ny tany ary avy eo mamerina ny dossier amin'izay any amin'ny domaine. Ny domaine avy eo no mametraka ny superficie iny ao anatin'ny bokina titre-nao ary afaka avoaka amin'izay ny duplicata na titre-nao. Izay indray ary masaka azona tolotra androany ka raha mahaliana anao ny fandarana dia asivy j'aime. Tsara ho marihana fa mifandarantsika dia miverina any amin'ny gazety Imo isaka talata, mametraka mandrapiona ho amin'ny manaraka indray.